Omaly kosa no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tompolalovana 7 ho an'ny ligina analamanga taranja baolina kitra hatrany niavaka tanteraka ity lanonam-panokafana ity satria dia niara-ny entana avokoa ireo mpisehatra eo amin'ny baolina kitra eto andrenivohitra tamin'izany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany niainga teny Malaza Andoharano fotsy teny ka hatreny amin'ny LGK Plus Stadium teny amin'ny bypass. Filarambe narahana azakazaka maivana ary fanetanana isan-karazany nandraisan'ireo kluba rehetra mpanday anjara niainga teny Malaza Andoharano fotsy ka hatreny amin'ny LGK Plus Stadium bypass no nentin'ny ligina analamanga taranja baolina kitra nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tompolalovana 7 niavaka tanteraka ity fotoana ity satria nampiseho fahavononana avokoa ireo kluba rehetra nanomboka tany amin'ny sokajy izandry indrindra ka tamin'ny sokajy senior atonga nanome voninahitra manokana sy niara-netana tamin'ireo mpilalao baolina kitra eto Analamanga moa ny mpanazatra ny Barea no sady tale teknika nasionaly Nicolas Dupuis. Teo ihany koa ny fahatongavan'ireo filohana kluba rehetra sy ny filohana seksiona teny toerana. Ankoatr'izay dia tsy nanadino ny ligina Analamanga ny mpikambanao amin'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra no tarihan'ny filoha lefitra faharoa Alfred Randriamanampisoa. Ny tenan'izay nitsodrany ligina Analamanga amin'ny hetsika rehetra ataony mba azo vokatra tsara. Tamin'ity fanokafana ity ihany koa nilazany Entsorakotoarimanana Naitota filohan'ny ligina Analamanga fanao ezaka izy ireo ampiakarana hatrany ny letan'ny baolina kitra eto Analamanga amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fifaninanana. Noentina hanamarana ity lanonam-panokafana ity dia anisan'ny lalao ara-piralahiana nokatrohan'ny ekipa mpanao gazety sy ny ligina Analamanga ny fangaro tamin'ny federasiona. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipa ny mpanao gazety ho mpandresy tamin'ny isa 3